isika inona re nataoko mba hamaako an'ity olako ity za nge ka manam-bola dia tonga ary i papina i dadato dia ozy izy tamin'izay asa vao misotro jus de citron izy izay aminay zany rehefa makakivy tsy mihinana citron tsy mihinana voasary eritreritra izany fa mety izay tokoa ngamba tsy fantatro fa tany ambava ilay izy asa vao misotro jus de citron izy dia tonga dia ahoana izany dia izay moa izany hoe mena jus de citron izany alefa mena dia mama hoe alefa dia dada ahoana efa ozy izy hoe mena dia omeo an'izany dia ny sobaviko tena hitako mihitsy manena dia za tsy andreto ohatrany hoe tsy mila izy izany hoe vahoana koa mena fa tena tenanareo fa fankatoavana teny latsaka tena hoe zavatra aminay izany lesy hoe ohatrany tsy mety izany tsy haiko alohanareo hoe mihinana voasary dia sitrany kibo io fa ohatrany hoe yaourt re tonga dia ajanona daholo fa tsy yaourt moa ilay izy dia sitrana soamantsara izy sitrana izy mandrapody dia izay ilay hoe dredrena zavatra tsy eritreretin'ny sainao raha misy olana be goavana be dia tenenin'Andriamanitra ianao hoe izao ny ataovy dia izay ilay makatoana azy tsy miavinavina aminy dia atao ilay izy amen amin'ny fotoana ianao tsy miantoraka amin'Andriamanitra dia eo ilay efa hoe miavinavina amin'Andriamanitra ianao izany mila metoraka amintsika ninina amin'seho dia mila metoraka amin'Andriamanitra tsika tsy mihevitena ho zavatra tsika mahavita ny zavatra rehetra fa ny azoko ambaranao dia Jesosy Kristy ilayntsika fa tsy isika tsy volantsika tsy olombelona manana trosa tsika dia olona ny voalohany ao an-tsaintsika voatery tsy manana trosa koa tsika fa raha misy tenin'Andriamanitra tonga ato anatintsika hoe tsy mila mitrosa ny zanak'Andriamanitra dia tsy mitsosa tsika raha izay no tena tafiditra ao anatinao fa ny problema ohatra ny tonga dia hoe andeha trosa fa volany solution io nefa izao Andriamanitra ny solution Andriamanitra mamany olana rehetra amen alleluia salamy faha-efapolo-andimy-faefatra hoe sambatra izay olona manao an'i Jehovah ho tokony ka tsy mivelona mampiavinavina na mpivadika ho amin'ny lainga amen sambatra izay olona manana an'i Jehovah ho tokony dia tsy mankany amin'ilay fiavinavonana ianao mitoky amin'Andriamanitra ianao misy olana metoraka amin'Andriamanitra ianao izy natao voalohany foana amin'ny décision rehetra raisinao amen miavintsika raha ohatra misy teny ka tsy raisitsika ho fahamarinana fa izay tiantsika sy mety amintsika foana andraisitsika dia izay moa ilay noteneniko hoe rehefa ianona no miteny dia tsy izany fa tsaroa fa matoa mivoaka amin'ny vavam-panoa ny mpanompon'Andriamanitra ray za zao androany tena tsoroko fa za tamin'ny maly dongo be za tsy anao rehefa izy mivady reo pasteur za tsy anao za tsy mimba za tsy natory tamin'ny sabotsy alina tena zarara natory fa tena hoe Andriamanitra ohatrany hoe izay foana moa no teneniko hoe rehefa irahan'Andriamanitra ianao dia meny izay ilay hoe izy manome solution anao izay namonjy tamin'ny lakamisy izao no tenenako an'izay misy an'izao dia ana fa Andriamanitra manome solution tonga dia mety ny zavatra rehetra rehefa izay no tiany ataonao dia gaga be tsy nitairiny pasteur miamako fa dia taitra ho azy teo tena voatonga avy nanatitra zareo za tonga voatonga na ny telefoniko tena tsy vitako ny sary misy zavatra tokony sotroko tonga maraina voita kay tsy tafasotra fa tena tonga dia nidaboka dia tao dia natory fahatarin'Andriamanitra hoe mifoazy manomany miomany no fotoan'androany dia ilay hoe miomana ny fotoan'androany tena tsisy mpanompona matonga mampanopin'Andriamanitra ray tonga eto tonga dia hoe kapobatana be fotsiny nytety fa matoa miomana izany mivavaka mangataka ny fanahy masina dia rehefa miomana ho anahy izao mino fa izay daholo ireo mpanompon'Andriamanitra ireo miomana mandray stylo na telefona dia misy zavatra alefan'Andriamanitra dia tritritra dia manoratra avy mivavaka ianao no manao an'izay izany hoe efa olona efa feno fanahy masina izany ianao tonga eto dia izay no teneniko hoe aza miavinavina izany fa nizaniza tonga eo dia raiso fa efa fanahy masina no nampiteny andreny olona ireny mino fa pasteur Nirina raha vavaka voalohany teto dia efa niteny hoe
aoka tsy teny mihoatra izay fa izay avy aminao ihany no ka navambaranay feno fanamasinao izay Jesosy dia izay tenen'i Jesosy ihany no ho ambara tsy teny mihoatra an'ilay hoe tsy fantatra inona izay tsy tokony tenenina efa paren'i Jesosy ny vavany tsirairay tonga eto izany amen dia izay hoe tsarofa Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina dia mila ratsanana koa dia ratsanana izany fiavinavonana mila ratsanana koa ny tsy fitiavana sy ny fifankahalana ny zanak'Andriamanitra marina dia mifankatia toy ny mpirahalahy sy mpirahavavy dia nefa mbola maro ny sainany ratsy namana mbola mifosa mbola manao tsinitsinina manilikilika ny namany mbola misy tsy tokotoko ty ihany tiako fa ty tsy tiako mila ilantsika izany mila ratsanana izany fa inona ny tena toetra tokony toetra atao anatintsika rehefa voaratsantsika dia voaka amin'izay ilay vo dia inona ilay vo vokatry ny fanahy masina ilay vo dia afaka vakiantsika vokatry ny fanahy masina Galatiana 5:22-23 fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra nefa tsika dia be da be ireo toetra an'i Jesosy mila iainantsika fa misaotra an'Andriamanitra tsika fa efa nitenenina tsisy izay tsy mahay an'io angambany hoe Galatiana 5:22-23 io dia io izany ireo izany tena tokony hoe fiainantsika ireo amen rehefa miaina amin'ny fitiavantsika dia tsy samy manao ratsy ny namantsika rehefa miaina amin'ny fitiavantsika dia tsy miavinavina amin'iza n'iza rehefa miaina ao anaty fitiavantsika dia misy fifaliana entre antsika falitsika misy fifaliana miaina ao anaty fiadanana ozy izy vokatry ny fanahy masina faharipo fahamoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po amen dia manontany hoe efa ao tsara amin'izay ve tsika mbola be da be izay ilay hoe mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika hoe inona kay ny tena toetra an'Andriamanitra marina dia mila mamaky ny tenin'Andriamanitra tsika ahafantarantsika ahafahantsika manahaka an'i Jesosy Kristy amen fa ireo aloha izany tena tokony hoe efa fiainantsika ireo amen efa manana maîtrise de soi ve tsika io ilay niteneniko eto indray mipoaka tapaka izay matoa mipoaka dia tsisy izany ilay maîtrise de soi fa mipoaka koa fa ny zanak'Andriamanitra dia mbola veko foana raha zanak'Andriamanitra ianao ka sendra mipoaka dia tokony misy fanahy masina mikasika anao hoe fa aiza ianao izany dia tokony tonga vao mipoaka dia mangina tapaka hoe Jesosy finon moa ty ataoko ty fa raha ianao izay ny zanak'Andriamanitra ka mipoaka dia tena mantanita tena izy tokoa ve za izany azonareo ilay tiako tenena misy teny mam'izay mba afaka mbavaka izay tsy fiteniko mihitsy ilay izy fa ohatrany hoe miteny izany za dia miteny pasteur dia miteny izy dia miteny dia jereo tsara inge fa rehefa miakatra tena amin'ny plafond fa ny zanak'Andriamanitra miakatra dia atao hoe sinaray kely atao ohatra famindrapon'ny tompo fa tokony hoe indray mandeha indroa dia okizay tonga dia mangina dia rehefa mangina ianao dia enao koa fa dia midina moramora koa ilay anankiray amen dao tsika fety momba antsika rehetra tandremo izay ilay niteneniko foana teo hoe tandremo so mihevitena fa efa akity fanjakan'Andriamanitra sy fanjakany lanitra ity fa tena tsy ampozinao io rehefa ratsy fiombonana amin'Andriamanitra ianao ka na efa katsanana ary dia mbola mamerina foana efa mikatsaka izy dia katsanana mandratsana izy dia tsika mbola eo foana mamerina foana fa tena mila hoe rehefa tsara fiombonana amin'Andriamanitra tsika dia misy zavatra tonga dia hoe tokony izy rehefa katsanana dia tsy mamerina intsontsika izay ilay nitenen'ny mpanompon'Andriamanitra hoe rehefa mifony ianao ka mibebaka marina dia tsy mamerina intsony fa raha mbola verina ianao dia mbola mifona dia ohatra ny kisoa ihany ny hafarana dia aneo izany manasa anao hoe andeontsika mba
aka décision amin'izay aka décision antsika tena hoe anaraka ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay anaiko ratsana an'Andriamanitra hiala amin'ilay tsy tokony ataontsika intsony amen fa avelao Andriamanitra tena hoe hikarakara antsika avelao fanamasin'Andriamanitra tena hoe ameno antsika tsirairay avy amen avelao ilay fanahy masina azo aina atao anatintsika amen andaontsika ameny tenantsika andaontsika ame ny teny avoaka ny vavantsika andaontsika ame ny fotoanantsika tena afaka afangaron'ny fotoana ny mameny tenantsika tsika tsy hanao izay tianofintsika ty fa manome fotoana bebe kokoa an'Andriamanitra tsika iarahantsika aminy amen me fotoana lava izy misy zavatra nasain'Andriamanitra ilanao dia elao iny asa miverina amin'ny intsony Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra dia izay ilay tena henoko hoe misy zavatra ampitsehany foana ao anatintsika eo ito mila alana dia tsika enjana be fa tsy mety miala fa misy fotoana tena tsapanao hoe Andriamanitra mihitsy anie io mampiseho trangara io elanao amin'ilay zavatra efa nitenenenao foana amen tsika manomana ny fiavian'i Jesosy dia ohatrany hoe apitako fotsiny ty resaka ty hoe manomana ny fiavian'i Jesosy tsika fehezo ny ainao manjerintsika amen io FB io FB aloha no tena mavoa ny olona moa hoe izay tsy mijery télé tsony fa mijery FB be mihitsy tsy loatra hoe mijery télé télé eto sa FB eto masimo tena ka sady tsy mampidi-bola tsy maninona fa dia lany andro tena hoe lany andro mbola sy le mijery dia aveo misy manao inona re misy manao commentaire dia olona tsy fantatra dia izy ty olona ty dia jereo dia inona indray ny resahany tena hoe dia tena aveko ataontsika hoe tsy zanak'Andriamanitra tsika efa tena teneniko sady tsy mampidi-bola mandratra mamoaka satria marary ny maso marary ny andoha dia nefa dia eo ihany mijery foana fa ndao fehezitsika efa ho avy reto Jesosy ndao mba tenin'Andriamanitra ny renesiny sofina tenin'Andriamanitra ny vakiana miresaka aminy miaino anazy fa jereo tsara inge tena andaontsika andinika androany fotsiny akoatra n'izay miasa ny amin'ny birao aloha izay ndray izy mba mampidi-bola izy fa andaontsika izay tsy miasa za zao tsy miasa ndao mba diniantsika inge adiny firintsika ny amin'ny Facebook taloha gazety izany voavaky hatramin'ny voalohany tena hoe voalohany hatrany amin'ny écologie voavaky daholo tsy hoe efa ina namakina ny horoscope na tsy hanao ara dia vakinao dia lany andro amin'ny zavatra tsisy tsika fa andao amaky tenin'Andriamanitra dia niteneniko hoe andao hoe diniantsika androany mba adiny firy ny rahantsika amin'i Jesosy akoatra ny miasa ao nefa koa na miasa ary izy mbola miresaka amin'i Jesosy ahoana tsy ampitomana ampy ty tongolo ty Jesosy ampy ve ty tongolo ty ampy ve ty voatabia ty ohatra izany ilay mpanao cantine ndrasaka sao toko tonga dia nirakolona ny mpiasa birao sao diso izany zavatra soratako izany Jesosy ampio fa ilay ao an-trano na manadio trano mbola afaka miresaka fa sady tsy manadio trano dia ahoana moa ndrasana manadio trano dia Facebook etsy ihany tena tsy possible fa tena manasa anao hoe andaontsika tena hoe anomana ny fiavian'i Jesosy izay angamba ny fitiny andaontsika anomana ny fiavian'i Jesosy andaontsika hifehan'ny tenantsika hifehy ny teny avoaka ny vavantsika tsy blesse olona intsontsika fa hizara teso mahafaly amin'ny manodidina antsika andaontsika hifehy ny fotoanantsika mba hameo an'i Jesosy ny bebe kokoa amin'ny fotoanantsika amen dia rehefa mandratsana izy dia velao izy andratsana fa mahatsara antsika izay mety hoe marary marary ny nofo fa tsy maninona fa izay dia andaontsika hiteka mafy be andraisitsika mpanompon'Andriamanitra manao faly miarabantsika indray tratrazo herinany vaovao izao miaraka amin'i Jesosy vavaka atsika misaorana Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay ny famiraponao tompo na tsy nalandritra anay ny famiraponao tompo natonga anay eto Jesosy io eto amin'ny fanotronanao
tsy dia hoe ezaka anay loatra tompo, fenao namindra fo anay, nitarika anay, hitafatafa aminay, ndindinika anay tahaka ny mpiandry ondro mandinika ny ondro nozy ny sohatra masina, ary ihany koa anambaranay herinandro voalohany amin'ity herinandro ty dia nentinao zay tokony ampianarinao momba ny famahana olana, ny tena olana dia ny olam-panahy. Androany tompo dia mbola mangataka anao foana zay fa ny masonao, aoka anao anapaka ao anatinay foana, aoka anao andateraka ny sitraponao foana tompo, ary misaotra ny fanampinanao fa ny masonao mianaran'ny Jesosy tompo. Amen. Mamerina fiarabana antsika rehetra amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nambara tamin'ny herinandro moa ilay hoe nisy zavatra anankiray voaresaka tamin'ny herinandro teo hoe tsika ozy ny olombelona dia ny tsy tia ala amin'ity tany ity mandrakizay, ary tadiaviny devolo mahatonga antsika hifantoka amin'ity mandrakizay. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe misy lanitra natoko Andriamanitra antsika fa mba hipetraka eto ihany tsika fa tsy mandrakizay fa maharitraritra ozy izy dia fiainana. Ao amin'ny boky Ohabolana toko fa 2:24, Ohabolana toko fa 2:24. Rehefa hitantsika ny teny dia vakiantsika mianaran'i Jesosy manao hoe ny valy ny fanetretena sy ny fatahorana an'i Jehovah dia harena sy voninahitra ary fiainana. Ary io zavatra ambaran'ity andin'ny soratra masina ty, zavatra anisany tena hoe raha taloha tamintsika mbola vao nanompo ny tompo zao dia tena misaona be amintsika ilay hoe harena. Dia manarakaraka an'izay dia voninahitra. Dia ilay fiainana somary tsy dia maninona loatra, rehefa marary vao motra ilaina ilay fiainana izany, fa tena marina ny fiainana tena ilaintsika. Dia tsy fiainana eto ambony tany ihany fa ilay fiainana mandrakizay. Amen. Izay ny tena mila tadidy tsaroantsika isan'andro hoe voakaolina ve ilay fiainana mandrakizay ao anatintsika. Amen. Dia ozy ny ten'Andriamanitra teo hoe valy ny fanetretena ozy dia fatahorana, valy ny fanetretena sy ny fatahoran'Andriamanitra ireo zavatra anankitelo ireo. Dia zavatra somary sotomboka ny fanetretena. Raha io fanetretena io raha kristianina anao mahay tsenjery daholo tsika hoe manetretena, fanontaniana hoe karazana fanetretena ahoana ve ny ananao sy hainako. Amen. Tena manetretena marina ve tsika sa manetretena amin'ny vava. Dia indray tamin'ny fiangonana anisany taloha tany dia misy fomba filazanjara hoe manetretena lehilahy tsy mahazo manao short fa mila pataloha foana hono, fa rehefa manao short dia tsy manetretena hono. Dia gaga be hoe raha izany dia tena lafatra ny tany fa misy olona manao pataloha lava be tena hoe mamafalalina mihitsy ny patalohany fa tsy manetretena izy. Tsy hoe ratsy izany fa tsy hany ny amezana ny fanetretena raha hoe ny fahamarinana jerevana. Eto fantantsika tsara hoe raha jerevantsika zao amin'ny bokin'ny Estera dia nisy olona anankiray tsy nanetretena, Vasty ny anarany. Vasty dia tao anatin'ny tao nisy zavatra tsara aloha amin'ny ara-batana aloha nireharihan'ny vadiny mihitsy izy hoe Vasty tena tsara tarehy ary nisy zavatra ankoatran'izay. Fa rehefa nanomboka tsy nanetretena izy dia nanenina nanomboka ny olona tokony keny lasa ny lavony avy amin'izay. Dia fantatrao toy ny tantara. Amen. Ao amin'ny bokin'ny Estera. Izay mahatonga ny hoe orany tsara voalohany ny hitantsika hoe tokony fa ilain'Andriamanitra antsika manetretena foana isan'andro. Dia voalohany manakombona amin'ny vava. Aleloia. Ny fanetretena dia mampangina ny nofo. Izay ny tena rôle ny fanetretena, mampangina ny nofo na koa hoe manohitra ny nofo. Satria misy ilay fomba fitenena tsy maintsy miteny foana titinina. Ny olona tsy manetretena dia manakambara foana, matsiaro tany amin'ny toerana isana tany aloha tany dia izao no fataon'ny olona sasany tany. Rehefa miteny izy za koa manao an'izao, manakambara foana. Rehefa ataontsika hoe ianona zao mividy roplanina dia tsy vovaliny iny tonton koa mividy roplanina tsaratsara koa, manakambara foana. Ny olona tsy manetretena manana izay, avy ao anaty ilay izy dia mivoaka aty ivelany aty. Aleloia. Tena mila tsika tena ilay fanetretena ilay olona tena misy ny olona tonga eto izao anatin'ilay tsy fanetretena koa anankiray vao mandeha ny ten'Andriamanitra vadiko mihitsy, zanako mihitsy zay tsy manetretena zany olona manao ohatran'izany, fa tonga eto ianao mangina dia mandray ny tenin'Andriamanitra. Na tsara misy vadina mpitandrina izay nisy fotoana resaka tamiko dia efa olon-dehibe izy io dia niaraka tamin'ny niesiny. Ilay niesiny izany tovitovy taona tamiko.
dia nanana olana izy tany amin'ny toerana isy azy tany dia hoe ndao tsika manatona mpanompoandriamanitra. Dia raha vao mitenynao tonga dia tsatsaingo miteny izy. Dia zao izy ilay niesy manao hitanao izy izy. Za vao matoa manatona olona anankiray mamono momba anakahy satria tsy voavako ny olona koa dia mila manatona an'ilay olona dia mihaino teny dia mangataka amin'ny fanahy masina dia tanterahana ny zavatra izay ambaran'ny tompo. Zay nisan'ny fisainan'ny olona tahaka ny Vasty. Vasty miteny foana, miteny foana, miteny foana ary izay zavatra izay nisy zavatra anankiray tian'Andriamanitra ambarantsika hoe tandremo ilay olona fa ny fanitretena dia mifanohitra amin'ny avinavina. Raha jerevantsika ny any amin'ny Ezekila 20:20 Satana anie tany an-tendrombohitra avon'Andriamanitra izy mipetraka masina fa ny avinavina fotsiny manitry tena dia izay ny hafarany rehefa avy amin'izay. Loza ilay olona tsy manitry tena, loza. Afaka mivavaka ianao, mety tsy fantatra hoe inona ny toerana misy anao eo nametrandriamanitra anao, mety pasera, mety bishop, mety tsy fantatra arka bishop tsy fantatra fa misy olona tsy manitry tena. Dia tsara ho tsara fa loso fierina tany ambony be tany ny daraboko. Zay mahatonga antsika tonga eto hoe jereo ny fanitretena antsika androany araka ny ten'Andriamanitra no ety mpanompoandriamanitra teo aloha teo. Aleloia. Eto anao zao voateny zao dia misy zavatra mitabataba teteny anatinao any. Iny le tsy mampanitry teny zavatra anankiray tia ampidaraboka anao iny mila ravahana iny. Tena mila antsika mila miandra tsy mampangina vavantsika io. Tadidiko tsara nisy fotoana tadidiko foana izay zavatra izay hatramin'ilay toerana tadidiko tsara nakana taksi izay. Dia niaraka za dia pasera papa dia pasera Jao. Dia zao no teneny manao hoe raha misy miteny izy dia manginao izy. Na dia zazakely ohatran'iny miresaka aminao dia manginao izy. Ataovy izay simo izy fa hitanao miovanao izy. Dia misy fotoana marina ianao misy miteny na orana atao zanakanao kely zao miteninao zao. Misy fotoana tia maro fa mila miandra ilay manetreina mangina anao aloha. Satria raha vao ataontsika hoe zay ilay hoe ozy ny tenin'ny Jaona Mpaolo Batisa hoe izy tsy maintsy mitombo fa za tsy maintsy mienina. Mila anao manetry tena, mangina anao, tsy maheno n'Andriamanitra antsika ary manarakaraka izay zavatra izay tsy afaka miasa aminao Andriamanitra raha ataontsika hoe tsy mangina anao. Ampiara-manomboka amin'ny mangina ny vava aloha dia vita izay dingana anankiray izay ampianary mangina koa ny fo. Aleloia. Vita ihany ilay mangina mampangina vava aloha fa ny fo mila mpanginao ihany koa. Satria raha mbola mipetraka amin'ilay vava mangina anao mbola misy fotoana mbola miavinavina ihany. Aleo tabataba fa ampidiriko ato voako ato. Afaka mangina fa mbola miavinavina. Rehefa mangina ny fonao dia tena mahazo vahan'Andriamanitra ao anatintsika. Amen. Zay anisan'ny tena ady anankiray ao amin'ny olona anankiray. Amen. Mampangina ny fo. Satria Jehovah niadinareo, ianareo kosa angina. Aleloia. Ilay mangina anankiray amin'ny Exodus 14:14 iny fontsika misy tian'Andriamanitra angina. Jereo ny rehefa nangina zanak'Israely dia naninona? Misokatra ny ranomasina mena. Fa tsy misokatra io raha mbola mitabataba antsika. Azontsika atao nao nefa misy olona anankiray mampatahotra anao ny mahafaka mangina ny vavanao fa ny fonao anao nga tsy ho azoko raha pitsovaka pitsy. Za koa tafita eo. Ianao mihitsy mety voalohany. Ny olona manao an'izany mbola olona tsy manitry tena ny olona manao an'izany. Mianara, mangina, hoeto am-bavaka, manana antsika ilay alaka misy iny iarahantsika mivavaka ary rehefa mandeha makany ho azy mbola sy tany misy taratasy kely izay soratanao dia inona ny olanao ohatra. Za mbola mitabataba foana ny foko. Tompo dia sorato dia misy mitondra mavaka iny. Amen. Sady mahazo vahana ny vatana, mahazo vahana ny fanahy. Amen. Mianara antsika tena hoe tena mangina. Jereo ny rehefa Jesosy tonga teo anatrehany Kaiafa, Herôda, dia izy tia i Pilato. Nisy fotoana tamin'ny Herôda aloha tsy niteny mihitsy ny tompo na dia ary. Tany amin'ny Kaiafa sy Pilato zara niteny izy fa nangina satria ahoana tsy hoe tsy manan-kavaly izy avelany ray ny ady ho azy. Mety ohatra fariseny tamaso maty voakapoka fa fantantsika tsara fa tena voninahitra makany amin'ny voninahitra ny an'i Jesosy. Amen. Possible ny fanginantsika, possible fanitrentsika ary Jesosy dia niandra tena ohatra tsara tamin'izany fanginana zany. Amen. Tena hoe atombohy mihitsy hoe misy olona miara-miaina aminao. Mianara misy miteny aza to dia malaky miteny malaky mamaly. Mianara mangina aloha. Amen. Ampanginao koa ny fo. Amen. Rehefa sitanao ahoana ampanginako ny foko? Vakio salamo.
bakeo ny eritreritra ny tompo Jehovah ampiandray ahy tsany zava-mahory mampandry aminay maitso izy aleloia dia ampanginao miandra tsy mangina fa zay mahatonga ny olona misy ny olona ny manao za tsy mahinan'Andriamanitra ka ahoana moa hainon'le olonan'Andriamanitra ka izy miteny foana aleloia tsara betsaka ny mivavaka ny hoe mivavaka adiny 5 tsara be zany fa misy ny olona mitra tompo miankohaka araka ny ten'Andriamanitra miankohaka anao fo dia mideranao atao daholo dia mivavaka rehefa avy amin'izay fa hitsavelany tsy mihinan'Andriamanitra mihitsy izy vita ny teniny zay Jesosy amen misaora tompo dia lasa izy rehefa amin'izay tsy afaka mihinan'Andriamanitra mihitsy fa zao ireo olona alotsika hiandra henon'Andriamanitra ampanginao mivava ampanginao fo amen mety iza mihaino mihitsy ren'le olona le hoe ao no zay niteny Jesosy any mivavany zaza nono izy dia Andriamanitra amen dia raha ora hoe misy miteny antsika ve ora ataontsika hoe zany nisy fotoana tena vangin'Andriamanitra raha ho fotoana anankiray ve izy hoe ianao ve ataontsika hoe le tonga amin'ny zavana tanjony rinao izy ianao hoe mbola tonga aloha be foana ve mifanatry Andriamanitra ianao ve rehefa mataontsika hoe rehefa tonga fotoana anankiray lehibe anao zao ohatra dia hoe rehefa miteninao zanakanao dia tsy henonao fa tsy maintsy nitenao foana farany ve ohatra fa tena maro zany mila miandra antsika isan'andro mihaino araka ny teny Andriamanitra no ty mpanompo Andriamanitra taloha teo dia toizana le izy mihaino tsika dia rehefa tenenina ve ianao hoe tonga dia malaky mitsara ve ohatra hoe malaky mitsara ve ianao sa raisiko le izy misy fotoana ny zavatra tsy fantatra aloha mbola raisiko foana tamin'ilay fanoharana hoe raha ny olona marary azony olona atao marary makany amin'ny dokotera tsy misy olona mangataka piqûre zany hoe tsindromy dokotera fa amin'izay malakilaky sitrana misy manao an'izany fa vitsy fa raha mbola azony olona atao tsy mitsindrona sy mihinana fanafody io tena ataon'ny olona fa zao le tsindrona mihitsy nefa ny orana mampalakilaky be raha hoe fahasalamana medikaly resahana zany ohatray koa dia nenao misy olona miteninao miteny manindrona za zao tena teo fanimpoko dia nisy nitsikera hitapasera misy antisitisi ty le izy marina ten'le olona fa tsy nety tamin'ny vatako le izy nekeko le izy dia nianatra dia natoko le izy rehefa amin'izay dia izy za ihany nahita tombo le izy rehefa amin'izay satria hoe manesy teny ianao nenentsika dia hoe iny tena haiko misy ne tena tsy fitiavan'iny olona anay dia raisina nefa ne misy fotoana ne le olona ne iran'Andriamanitra nambara zavatra aminao hoe hany ka rehefa ataontsika hoe tsy misy olona miteny tsony dia gaga ianao hoe mety ve fiainako ve ohatra misy fotoana tsy mety fa misy fotoana misy olona zany aza miteniteny amin'iny azo zavatra eo na dia zavatra tokony asoanao ara dia lasa tsy tenen'olona aminao satria ianao tsy manetry tena mihitsy mahita manomboka amin'ny tino an'ity fa mitombo ny fanetretentsika sasanao amen iheno sasanao misy olona miteny dia mba misaora betsaka na dia ataontsika hoe somary sary dia vonina ary ny ten'le olona ohatra misaora fa tena hoe soa fantenenina zavatra anankiray iny amen za ohatra tadidiko foana misy fampianarana zay no entin'ny tompo tamin'ny alala mama zay teto hoe raha misy olona izy teniny ohatr'izay le izy hoe raha ohatra ataontsika hoe misy olona anankiray tena manao zavatra tena nana fotoana be anao izy manao fanatitra dia misaoran'iny olona iny izy satria iny zavatra misy nataon'Andriamanitra fitaovana le olona hikitika anao izy mba hivoan'ny original ao anatinao dia raha vola tsy mitandrina te lasa miteniteny foana sy manamelomeloka foana nefa i zavatra anankiray ny hoe atsapanao hay za kay mbola manao an'izany hay mbola misazany kay ato ino entinao mbavaka so dia iny mahatonga antsika tsy hainy trompetra rehefa tonga eny amin'ny Rolanda Jesosy satria ona ny fiainana mandrakizay ny tanjona antsika eto miambina mandrakariva amen fa le arena sy voninahitra ireo olona tsy maniry an'izany hoe za mba ataontsika mba te hanana ny tisy ty mba te hanana voninahitra tisy ty fa zao ireo olona le fiainana mandrakizay ny tanjona antsika le miaraka amin'ny tompo manomboka androany ahoana moa ataontsika hoe tompo hotrony Jesosy nefa antsika tsy menao zakory miteny izy tsy hanontsika koa fa ny ataontsika foana ataontsika tsisy dika zany fa alohantsika te hianatra ampitombo ny fanetretena ao anatintsika tsy hoe mba azo le arena sy voninahitra tonga foana io e fatantsika tsara nefa arena sy voninahitra ne nomen'Andriamanitra ny Solomona fa zay nampivadika ny Solomona satria rehefa arena sy voninahitra tsy misy an Jesosy aloha tsy misy fa zao rehefa ataontsika hoe rehefa ao anatintsika tena hoe fanetretena tanteraka dia tena eo tsapantsika ny fanontron'Andriamanitra antsika ary hitanao misy fifaliana ao anatinao amen ary manomboka eto amin'ny tany ity dia mahita fa manomboka mena le fiainana zasanao dia mandrakizay amen vavaka antsika
Misaoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay. Mampianatra anay foana anao Tompo. Mampatsiahy anao foana koa anao Tompo. Fa ilaina ny fanitretena. Satria Tompo, na ianao Tompo nanitretena teto ambony tany teto. Mahatsiaro ny karazana fanitretena be dia be izay nambara ampahany voasoratra amin'ny Baiboly tamin'ny fiainanao fa nataontsika hoe nanao tsy mety taminao raha Petera nandanao intelo nanitretenao Tompo mbola nirekipere azy. Fa raha maha-olombelona zany, Petera tokony nandady lady taminao hoe mifonona Tompo fa ianao nanitretena. Misy zavatra be dia be nambara amin'ny Baiboly izay nataonao Tompo marika fa ny fanitretena satria izay ny fitiavana zany ary anao teo akaikin'Iray mandrakariva. Aoka izany fanitretena izany Tompo velona ao anatinay tsirairay, hitombo efa misy ao anatinay Tompo fa ilay tena ilay mangina amin'ny vava, mangina amin'ny fo, midiranao, miankoko anao, midiranao Tompo mivelona ao anatinay. Mankasitraka raha io anao fankasitrahana mandrakizay. Amen. Tia tanana mafitsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Nao tsika hivavaka hisaotran'i Jesosy tsika ny amin'ny tendritra izay efa voaraintsika teo. Dia sokafoko ny fonao hoe teneny Jesosy hoe mitenena amiko foana Jesosy androany fa ianao no ilaiko. Ray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra fa mampianatra anay hatrany ianao Jesosy. Averinao foana ny teny fa mila manaiky, mila manetry teny izahay, mila manaiky horantsanana izahay, ary mila mahay mangina izahay tahaka anao Jesosy. Ianao no ohatra amin'izany Jesosy. Aoka ho tonga fiainanay izany. Dia manambara foana fahamarinana aminay Jesosy ahafahan'ny fiainanao mikoriana aty anatinay. Satria izahay dia vonona katoan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tahin Jesosy daholo tsika rehetra. Sokafo ny Baibolinao. Resaka fanetretena sy fahanginana. Fandratsanana ny tao alohan'izay, fanetretena fahanginana dia tohizantsika amin'izay ihany. Tsy hoe tohizantsika moa izany fa izay ny teny omen'i Jesosy fa tsy hoe tsika ny te hanohy. Jaona toko 7:1 hatramin'ny 2:20 ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tantaran'izy io. Tantarany Nikodemosy, ilay mpanao demosy tao amin'i Jesosy rehefa rivariva tonga mangingina nanontany an'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'i Jiosy, izay nakao amin'i Jesosy noho ny alina, izany hoe tao amin'ny mangingina, ka nanao taminy hoe raby fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny an-kibon-dreniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo, izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Aza gaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Ndrivotra mitsoka amin'izay tiany ary renao ny feoany. Nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany, dia tahaka izany izay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe atao ahoana no ahatonga izany zavatra izany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe ianao va ny mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra enti an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy hinonareo, ahoana no hinonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandratany Mosesy sy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy hoelohiny, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahy tokan'Andriamanitra izy. Ary izao ny fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao no mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fa andrao hita miharihary ny asany.
fa izay manao ny marina kosa dia manantona ny mazava mba aseho ny asany fa atao amin'Andriamanitra izany. Amen. Vita ny lekturanao andro amin'ny maraina rehefa avy eo indray ny toyany. Aleloia. Fanetretena sy fahanginana. Nikodemosy no nanantona an Jesosy tao amin'ny mangingina. Nikodemosy voasoratra ao amin'ny 1 fa fariseo mpanapaka teo amin'ny jiosy nakao amin'ny Jesosy no ny alina, zany hoe efa niandry efa mangina daholo ny tanàna. Rehefa nakao amin'ny Jesosy izy dia nanontany an Jesosy. Fariseo teo amin'ny jiosy, olona nianatra, mpampianatra ny mpampianatra, nandrato fianarana sy fahalalana nanantona an Jesosy niona tamin'i Jesosy. Ny zavatra voaraiko tao anatin'io, fanetretena nanana Nikodemosy. Fanetretena satria raha olona mpampianatra zany, anantona olona tsy nianatra taizataiza fa ohatrany hoe tonga dia anisan'ny voaraiko tao anatin'io koa hoe zava-poana ny fahalalana tsy aloava ny fihaonana manokana amin'i Jesosy. Ninona zavatra fantatrao, ninona zavatra nampianarina anao rehefa tsy niona tamin'i Jesosy ny olona anankiray dia mijanona ho toy ny tsy misy ny fahalalana rehetrarehetra satria Jesosy ny fahatanterahana. Mpanapaka teo amin'ny jiosy Nikodemosy kanefa sahala amin'ny tsy manana fanapahana satria tsy niona marina tamin'i Jesosy. Rehefa alina ny andro ka nisy zavatra tsy fantany sy tsy takany, tahaka antsika sy ianao mandeha ny revelation hoe inona ary zany, aiza ary zany, fa taiza ary zany ny tsy hitako, ahoana ary mamerina meno mbola tsy azo ihany. Fa ny Nikodemosy ny nataony lasa izy nanantona an Jesosy rehefa hariva dia niresaka tamin'i Jesosy. Aleloia. 7. Rehefa ateraka indray ny olona dia afaka mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa ateraka indray ny olona dia afaka aiza izy teo? Raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Fa 4, rehefa ateraky ny rano sy ny fanahy ny olona dia afaka miditra na mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hidirantsika lalina be iny. Fahaterahana indray no nresahan'ny fanontaniana amin'ny fahaterahana no nresahan'ny Nikodemosy tamin'i Jesosy, fa fanjakan'Andriamanitra no navalin'i Jesosy azy. Dia hozy izy Jesosy, maninona izay lazaiko aminao tsy raisinao. Dikan'izany mila mandray ny fanambarana izay avy amin'i Jesosy tsika sy ianao. Aleloia. Mila miona amin'i Jesosy dia rehefa tafarisaka amin'i Jesosy, rehefa izy aloha misy zavatra tsy azony rehefa mandeha ny toriteny eto. Nazako fa mahatonga izy mijanona tsy ho azo mihitsy satria tsika mionona amin'ilay tonga eto dia mandray dia tsy azo iny angamba ny ho azavainy averina azavainy iny amin'ny anina. Toko hoe 2/50 ny misy an'izay hoe toriteny miverina na averina azavaina zay. Mety hoe indray mandeha isa-taona mety misy miverina fa ny ankamaroany tsisy miverina fa tonga dia any dia any. Ny andrasan'i Jesosy zany rehefa miteny Jesosy dia mila tonga eo amin'i Jesosy ianao. Tsy azoko ilay ohatran'izao Jesosy fa inona no tianao lazaina ny amin'iny. Dia amin'izay fotoana izay Jesosy tsy manome anao izay zavatra tianao ho re, fa izay zavatra ao am-pon'Andriamanitra no ambaran'i Jesosy aminao. Aleloia. Jesosy tsy namaly an'i Nikodemosy teo amin'ny niveau an'i Nikodemosy. Andao antsika eritreritra hoe resaka fahaterahana no natongavan'i Nikodemosy teo amin'i Jesosy. Nikodemosy tsy nandray ilay fanambarana avy amin'i Jesosy. Nikodemosy teo amin'ny nofo, Jesosy tao amin'ny tontolo ny fanahy. Fa mba azonao an-tsaina ve hoe rehefa nanantona an Jesosy tao amin'ny manginginy Nikodemosy dia inona ny zavatra nomeny Jesosy azy? Le tao am-pon'Andriamanitra no sokafan'i Jesosy teo amin'ny Nikodemosy. Tao amin'io Jaona 4 ihany no nambara fa fitiavan'Andriamanitra nahatonga an Jesosy tonga dia ety ambony tany. Izany hoe raha tsy nanana fanetretena zany Nikodemosy nandeha nanantona an Jesosy dia nijanona tsy ho fantatra iny verset Jaona 4:9 iny fa ohatrany hoe tany fotsiny. Tsy hoe nisy Nikodemosy 2 ve sa iza ny nanontany teo amin'ny toeran'i Nikodemosy, fa vokatry ny fanetretena nanana Nikodemosy dia lasa nosokafana ny tao am-pon'Andriamanitra nomena an'izay nanana fanetretena ho tonga teo amin'i Jesosy tao amin'ny mangingina. Aleloia. Mateo 4:9. Izay mahatonga an Jesosy milaza fa ianao kosa raha mivavaka. Natao hoe mivavaka dia miresaka.
Ny atao hoe miresaka dia tsy hainao foana no henoina. Izay mahatonga ny lehilahy matetika tsy miteny mihitsy ao an-trano. Misy fotoana ny vehivavy miteny foana dia aleo ary aloha henoina. Ny lehilahy koa ngeba mampirevy. Dia miresaka foana. Fa ny atao hoe mivavaka dia manontany ohatry ny Nikodemosy ianao dia miandry valiny avy amin'i Jesosy. Aleloia. Dia rehefa mamaly Jesosy, tsy any amin'izay andrasanao no hamaliany anao, fa ao amin'izay ao am-pon'Andriamanitra. Jesosy tsy tonga hampirevy anao, hampifalifaly anao, fa izay ao am-pon'Andriamanitra izay ihany no avoakan'i Jesosy eo. Aleloia. Mateo toko fahenina dia ny fahenina. Ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana dia mivavaha amin'ny rainao, miresa amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina. Ary ny rainao izay ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny rainao ray tsy be tsara velatsia. Aleloia. Ny rainao ray tianao. Ny rainao tsy hoe amin'ny zavatra hafaty anao, fa izay ao am-po no avaliny anao rehefa avy eo. Mila zany ianao rehefa avy mandray teny na misy zavatra tsy azonao dia makanisa any amin'i Jesosy. Tongava eo amin'i Jesosy. Inona no tianao tenenina amin'ity Jesosy? Mitokana dia miresaha amin'i Jesosy. Apetrao ilay fanontaniana dia henoy. Indraindray tsisy idirana mihitsy hoe inona ny idirana vitsika amin'ny petrolina. Fa izay aloha izany petrolina, vitsika ny nentinao. Ara-panoharana, petrolina ny tenenin Jesosy eo. Dia raiso ilay izy fa ahasoanao iny. Aleloia. Raha tsy niona tamin'i Jesosy Nikodemosy, raha tsy nanantona any Jesosy tao amin'ny manginginy Nikodemosy, tsy revele mihitsy io Jaonina toko 7:9 io. Lasa ohatrany hoe raim-panasazy foana zany Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia nitohizana, fa tsy fantatry ny olona hoe fitiavan'Andriamanitra anie ny antony nanomezany any Jesosy. Aleloia. Rehefa mifampiresaka amin'Andriamanitra ianao dia izay ao am-pony no hamaliny anao. Nikodemosy rehefa nanontany an'i Jesosy, dia Jesosy namaly an'i Nikodemosy araka izay tao am-pon'Andriamanitra. Fantatsika loatra ny teny, fa Jesosy tsy mahazo manao na inona na inona afa-tsy izay asainy ray atao. Izany hoe rehefa mamaly anao Jesosy, rehefa manome valim-bavaka anao Jesosy, dia valim-bavaka izay tao am-pon'Andriamanitra no omeny anao. Aleloia. Teo tsika ny resaka fandratsanana, teo tsika ny resaka fanetretena, teo tsika ny resaka fahanginana, fa izany rehetrarehetra izany dia nataon'Andriamanitra hiara-asa ahasoa anao. Amen. Resaka fahaterahana no resahany Nikodemosy tamin'i Jesosy, fa resaka fitiavan'Andriamanitra no namaliany Jesosy azy. Nikodemosy nandeha tao amin'ny mangingina mba hiombona amin'ny Jesosy. Jesosy koa nandeha tao amin'ny mangingina mba hiombona tamin'ny rainy. Jesosy ny modelintsika. Jesosy tena nanam-potoana, nanokana fotoana betsaka hiombonana amin'ny ray. Tena hitantsika ny fiainan'i Jesosy, fa raha hoe nisy tena hoe succès angambany dia neny Jesosy. Jesosy tsy nanao zavatra ampifaly ny nofony izany, fa neny Jesosy ohatran'ny hoe ataontsika hoe taimboraka ve? Inona ny dikany hoe taimboraka? Izaho aloha mbola tsy nahita boraka, fa taimboraka ohatran'ny hoe zavatra tsisy dikany izany e. Ohatran'ny hoe zavatra tsisy dikany izany, fa ny zavatry ny tany izany nataon'i Jesosy ataony ohatrany hoe zavatra tsisy dikany, fa ny fiombonana tamin'ny ray no nalefan'i Jesosy voalohany dia nentiny zavatra rehetrarehetra. Fitiavana no ao am-pon'Andriamanitra. Fitiavana no andratsanan'Andriamanitra antsika. Fitiavana no anamboaran'Andriamanitra antsika. Fitiavana no antony fisiany izao sekoly izao dia noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Aleloia. Ianao ve nieritreritra hoe efa mba ny saininao hoe ohatran'ny ahoana re fiainanao raha tsy nisy teny ohatran'izao teo amin'ny fiainanao e? Angamba dia balle kabosy foana. Any hoe samy manao izay tiany izany e. Angamba rehefa ny désir sy patany dia tena hoe tena aleo ranga feno aleo ranga be da be tany. Fa soa fa tao am-pon'Andriamanitra dia fitiavana antsika sy ianao dia nasiany izao sekoly izao mba hahafahany manitsy antsika. Hoy izy pasteur nirina izay hoe efa 4 taona ranga fananarana sy fanitsiana foana ny teto amin'ny sekoly, izy nanokatra fotoana teto, dia mbola misy mibiloka kely foana dia tsy maintsy mbola kapohana foana mba hahitsy misoran'Andriamanitra rehefa mbola misy fanitsiana. Amen. Fitiavana ny tao am-pon'Andriamanitra. Ndao tsika hiresaka fiombonana ao amin'ny mangingina. Amen. Amarana antsika amin'ny fotoana
fiombonana ao amin'ny mangingina. Aleloia. Niverina tatoato tamin'ity taona ity ary isorana ny mpanompon'Andriamanitra nampatsiahy an'ilay izy fa voateny marina tokoa. Izay manome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina no omeny voninahitra eny imasom-bahoaka. Teo natao hoe fahanginana fa eto indray mangingina. Ao izay manome voninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina, izay miconsidéré, izay mihitsy ilay fehezanteny tamin'izay, izay miconsidéré an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina no considéré an'Andriamanitra eny imasom-bahoaka. Izay manaiky an'Andriamanitra ao amin'ny mangingina no eken'ny voary ety imasom-bahoaka. Izany hoe ny fitoeranao ao amin'ny mangingina tsy azo tsinotsiniavana. Misy fotoana ianao atahan'Andriamanitra, raha teto pasteur Njiva dia hozy izy hoe fitokanana, consécration, tena hoe alaina ianao dia atokana. Ao izay moa izy pasteur atokana ianao mba ahafahanao mitoetra irery, iresaka amin'Andriamanitra irery. Aleloia. Ny fiombonana amin'iray dia natao ao amin'ny mangingina. Ny mahalava ny olona dia ao amin'ny mangingina. Nangina be teo an-tanàna tamin'ny Davida tokony hiatrika ady. Nangina be satria lasa niady daholo ny lehilahy. Dia Davida tsy niady fa nitsangana teo amin'ny terasy dia napahita ny devoly zavatra tao amin'ny mangingina. Nahita amin'ny Batseba izy dia lasa lavo. Mila raisinao an-tanana ny fotoananao ao anaty mangingina. Aza vela mihitsy hoe inona moa zany oazivité, aza vela mihitsy hoe ohatrany hoe midorororo zany ianao, aza vela ohatrany hoe tsy manao zavatra zany ianao rehefa ao anaty fahanginana. Mba hanao pause kely aloha. Ianao manao pause fa ny devoly tsy manao pause. Tsy ambinina zany amin'ny anaran'i Jesosy. Aleloia. Ararotiny désert, fandalovana ao amin'ny mangingina mba hiombonana amin'iray. Na ianao miresaka amin'iray, na ny devoly miresaka anao any amin'iray. Tantaran'i Job zany. Ao rehefa tsy niresaka tamin'iray, tamin'Andriamanitra Job, dia ny devoly ny tonga teo amin'Andriamanitra, niresaka ny Job teo amin'Andriamanitra, dia lasa nizahana toetra Job na dia tsy tokony ho zahana toetra ary. Azontsika ve? Noho izany ao amin'ny mangingina rehefa milamina ny situation, aza mipetrapetraka. Na tsy milamina ny situation fa ohatrany hoe atokana zany ianao, voahilika zany ianao, tsy maninona. Mety be io tenenina eo akaikinao, mety be io hoe. Ao amin'io toerana io mihitsy andana miresaka amin'Andriamanitra. Aleloia. Dia aza misaina hoe fa maninona ary ihany natokana. Inona le zavatra tsy azonao teo amin'ny fiarahana amin'i Jesosy? Manaova tahaka Nikodemosy. Inona ny tenenin'i Jesosy? Dia resao amin'i Jesosy. Ahoana ity? Dia henohy Andriamanitra. Amen. Aleloia. Ao amin'ny mangingina, na ianao miombona amin'Andriamanitra, na misy bitsiky ny Satana tonga eo, izay nahatonga ny Davida lavo nandeha nijery amin'ny Batseba. Mila misokatra ny sofim-panahintsika rehefa ao amin'ny mangingina. Jaona mpanao batisa tany amin'ny désert. Any misy an'izany feoana jogy zany ve any amin'ny désert? Tsisy feoana jogy any fa amin'ny mangingina any. Mangingina. Fa rehefa tany Jaona mpanao batisa nisokatra tamin'Andriamanitra ny feoany dia nomena ny révélation momba an' Jesosy izy. Aleloia. Misy zavatra afaka raisinao be da be ao anatin'io toerana mangingina sy ohatrany hoe ianao voahilikilika tsisy atao hoe ohatran'izay foana ny diso tsy diso zany ianao ka. Forcen'Andriamanitra ho eo ilay situation mba ahafahanao miombona amin'Andriamanitra mandray izay révélation marina amin'Andriamanitra. Amen. Sekoly famana olana androany. Aza mitoreo ao anaty olana. Aleloia. Mba siotsikitsika ary. Aza mitoreo ao anaty olana. Araroty io iresana amin'Andriamanitra. Araroty io ienona ny feo an'Andriamanitra. Araroty io andrenesana ny feo an'Andriamanitra. Fa afaka mandray an'Andriamanitra ianao. Amen. Amen. Tsara ingety fotoana ity. Andriamanitra nanome an'ity ary izay nomen'Andriamanitra tsara daholo. Raisan'ny fisaorana fotsiny. Amen. Io olana io tsara io. Andrenesanao an'Andriamanitra io. Aza mifantoka amin'ny olana. Mifantoka amin'ny Hébreux 12:2. Mijery an'i Jesosy tompo finoantsika sy mpanefa azy. Aleloia. Andao hijery an'i Jesosy aza mandinika olana. Amen. Mienoha an'i Jesosy. Avereno misaintsaina teny. Jerevy Nikodemosy nitadidy ny tenin'i Jesosy izy na tsy azony ary. Rehefa tsy azony le izy, rehefa nitadidy izy ka tsy azony, niverina teo amin'i Jesosy izy. Ahoana ity Jesosy?
nandeha tany amin'ny mangingina izy. Ny rainao izay ao amin'ny mangingina rehefa resahanao dia mamaly anao. Ny rainao tsy mpiavonavona, ny rainao rehefa resahanao dia mamaly anao. Rehefa anontanianao izy dia mamaly arak'izay ao am-pony. Tsy araka ny ao am-ponao fa izay ao am-pony. Aleloia. Tahin' Jesosy tsika tsirairay avy. Aleloia. Ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Mitsangana ianao dia ndao tsika hisaotra an' Jesosy. Isaory izy ny amin'ny teny rehetra izay nandalo teto. Isaory izy ny amin'ny fandratsanana. Isaory izy ny amin'ny situation izay ahafahanao mianatra manetry tena. Mila tonga fiainantsika ny fiainana feno fanetretena. Raha vao tsy maro toerana eo io dia hisafoapoaka foana eo tsika. Raha vao tsy maro toerana eo io dia mipoaka tampoka eo tsika. Raha vao tsy maro toerana eo io dia tsy maintsy mivoaka kely foana ilay maha-izy anao. Nefa tsy tsika ny tokony ho hita fa Jesosy ny tokony ho hita. Tsy tsika ny tokony ho hitan'ny olona fa Jesosy ny tokony ho hitan'ny olona. Indraindray avelan'Andriamanitra mihitsy ny toe-javatra mba ahafahantsika manantona an' Jesosy, ahafahantsika miresaka amb Jesosy, ahafahantsika miombona amb Jesosy. Isaory ilay situation, isaory ny toerana misy anao, isaory ilay olana, fa tsy natao hifantohana io, fa nataontsika hibanjana an' Jesosy, nataontsika hitadidy ny teny, atolory an' Jesosy ny sainao, raison'ny Jesosy hanadio anao, aoka izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra hiaisotra ao anatinao amin'izao fotoana izao, aoka ny tenin'Andriamanitra hitoetra betsaka ao anatinao, aoka ny tenin' Jesosy hitoetra betsaka ao anatinao. Mety tsy azonao zany fa mandehana, mangala fotoana dia mitokana, miresaha amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra dia anontanio izy. Inona ny tianao tenenina amin'ity Jesosy a? Mikasika ny kahako manokana, inona ny tianao ambaramiko? Fa ho avy Jesosy dia haka izay eo am-pony ray amin'ny alalan'ny fanamasina dia anambaranao an'izany. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra anao zahay noho ny amin'ny fitiavanao, misaotra noho ny amin'ny famindraponao, misaotra fa tianay loatra ianao, misaotra Jesosy a fa lasa nanantonao Nikodemosy dia lasa voasoratra ny Jaona 7:4. Indraindray zay noho ny fampianarana sy ny zavatra nylalovana teo amin'ny fiainana dia ohatrany hoe mahamenatra zany hoe manantona an' Jesosy zany, mahamenatra zany hoe tonga eto amin'ny sekoly zany andray teny na dia efa gradé ary. Jesosy a, androany a, ianao no anton'ny nofo rehetra, ianao no ilain'ny nofo rehetra. Aoka hiala ny fiavonavonana ara-panahy rehetra Jesosy a, aoka hiala ny fiheveran-tena fa efa mpampianatra, aoka hiala ny fiheveran-tena fa efa manana ny zavatra efa niratovina hatramin'izay, fa mila tonga eo aminao zahay, mila mandray izay ao am-pony ray zahay, mila manjehanao zahay, mila miombona amin'ny teninao zahay. Jesosy a, aoka hiala ny fiavonavonana rehetra, fa aoka ny fanetretena ilay toetranao anjaka ao am-ponay Jesosy a, aoka hiala Jesosy ny fipetrapetrahana, aoka tsisy fotoana tsy hanaovana ninina izany, fa ny fotoana rehetra dia fotoana iombonana aminao, satria raha vao tafasaraka aminao zahay dia tsy mahay manao na inona na inona, raha vao tsy tafahombona aminao zahay dia lasa mijery olana, raha vao tsy mahita anao zahay dia mahita zavatra hafa. Ray amin'ny anaran'i Jesosy, aoka ianao no hifantohanay, aoka ho vitanay ny ampitodika anay ho any aminao Jesosy a, tsy hifantoka ao amin'ny olana fa hijery anao a. Lay tompo finoanay sipany efa azy, taio izay rehetra manana olana tonga eto Jesosy a, mba hifanena aminao, mba hiresaka aminao, mba hiampita ao amin'ny fiadanana izay tao aminao Jesosy, lay ao aminao a no anjaka ao anatiny. Dia jerevo ny olana tsirairay avy Jesosy, aoka izy andrehanao, satria ny feo anao, ny fionana aminao irery ihany no hiteraka fiadanana ka amafany olana eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a, voninahitra dia ho anao rery ihany a. Amen. Andao tiaka mafy an' Jesosy a, dia mahazo toerana. Azafady a, andraisantsika mpanompon'Andriamanitra anao a ny filazana sy ny tsojana. Aleluia. Teny Jesosy tsika rehetra. Aleluia. Feno vao maraina ny kitapom-batsy ara-panahinao ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Atonga anao hanana fiainana feno fahanginana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Exode 4:4-5 hoe Jehova maninona? Iadanareo fa nareo aninona? Sika aninona? Amin'ny fotoana izay hitoerantsika eo amin'ny fahanginana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia misy Andriamanitra misolo tenantsika efa niatrika efa navita ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy ny anarany. Aza tonona ny fotoana rapetso sekoly fanasitranana. Izay anasanantsika rehetra, tsy hoe ny marary ihany mila tonga eto, fa tsika rehetra mila ny Jesosy. Ny tsy fahafenoan'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika dia efa soritra retina fa mety tsy hita maso fotsiny ilay izy.
vereny ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny amin'ny alarobia sekoly tokantrano sy fitahim-panahy ihany koa izay anasana antsika na mbola tsy manatokantrano ianao tsy maninona tongava miomana ho an'ny any ariana raha sitrapon'i Jesosy ny atongavan'izay fotoana izay. Amen. Ny fotoanantsika lakamisy misy fifadikanana etsy amin'ny Shalom eo amin'ny kaikin'ny SFX etsy tamin'ny Mena dia manasa antsika manomboka amin'ny 7 ora maraina dia efa afaka tonga antsika mazava tsy mitondra sakafo fa fifadikanana io fotoana io fa oman'ny ny fonao iray amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Ny zoma fotoana dia fotoana ny tanora izay anasana antsika rehetra ihany koa eo amin'ny trampokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora. Fotoam-piankofana io fotoana io hanomezana voninahitra an'Andriamanitra raha antsika tena hoe mampanaiky ny momba antsika rehetra am-pelantanan'Andriamanitra. Ny asabotsy ny fotoanan'ny communion eny bypassy izay anasana antsika tsiraray avy. Raha tianao fantatra hoe zao ilay bypassy mihaino radio satria ao amin'ny radio mandeha foana ilay izy hoe ary misy olona mitsenanao eo dia arahana tsara ny instruction fa ambonin'ny zavatra rehetra dia ataovy azo antoka ny firaisanao amin'ny Jesosy dia manasanao hitsangana amin'izao fotoana izao aza velona isy zavatra anelingelina ny fifandraisanao amin'ny Jesosy araka ny tenin'ny pasteur Sandra teo raha mbola misy fotoana miraisa amin'ny Jesosy. Alleluia. Tsy maintsy tsy hainao mihitsy tsy haintsika izany mangingina izany raha vao tsisy Jesosy fa oka Jesosy ny amenao antsika tsiraray avy. Vavaka tsika ara. Ratsandrina masina mandrakizay misaotra anao izay rehefa fahany indray niaraka teto nanome voninahitra ny anaranao Andriamanitra ary mianatra ny amin'ny sitraponao fa tena sarobidy aminay Andriamanitra ny tsy mipetrapetraka ara-panahy fa amin'ny fotoana rehetra koa dia mihaino anao fa tsy hoe manao zavatra ivelan'ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Andriamanitra iray ka ny teny rehetra izay voalaza teto dia toetra betsaka ao anatin'ny fony tsiraray avy ahafahanay mijoro amin'ny sitraponao mandeha amin'ny fahendrena ary tonga voninahitra ny anaranao eny amin'ny toerana izay hanirahanao anay Andriamanitra. Misaotra satria mbola afaka nantanteraka ny fanatitra indray izahay. Tsapanay mihitsy hoe tsy avy aminay Andriamanitra tsy izahay no nahatonga ny zavatra rehetra fa ny famindram-pon'i Jehovah ny tsy mahalany ritra anay tsiraray avy. Ankehitriny Tompo dia hiatrika indray izay ny herinandro fa ny tena fifaliana anatin'ny fonay dia izao hoe tsy mandeha irery izahay fa ianao efa momba anay ary tanteraka aminay ilay tenao izay milaza hoe indro izao momba anareo ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao dia tononona izany tena ho voamarina amin'ny fiainana tsiraray avy. Raisao nitsotranao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitahanao ny Jehovah ka hiaro anao ary ampamirapiratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hamindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ny Jehovah ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Zareo fahasoavana fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fahasoavan'Andriamanitra matoy izao nareo. Tain'i Jesosy daholo tompoko dia bonne